atolotra anao. afaka didy aminao ary tanindrazako. tantara indray mihainy radio madagasikara noforoniny nieja nototosainy ulika andriamanatena. nofantenana namelona ny tantara ny ony ny eja eme ary ulika gaston ralala. mpandray feo antonio jiadra samuelson. afaka didy aminao ary tanindrazako. miendrika ao ny nahazo fahamatorana ny volonao lava midaboka ao an-damosinao ny famindranao somary mitolatola eny e mombanao manotoly dia tsy niova mihitsy ny takolako zay nafatifaty afahiny somary ny eny kanefa tovao maika aza tiako ery mitazana azy narahako masy anao ny foaka ny vavahadinareo minjaika dia minjaika manao akanjo toy tena fotsy ary kiraro fotsy andray tena manivanao ery iny ianao no roanta nampapano fitiavako fahiny eto a mitazana anao miafinafina be ny any so ihany fa tsy hitanao nefa atao natrikato tehikika iany sy nanaranao mafy a no roantako iny kay tobotoboka be ihany ny foko ty anatina anao a nefa totsako aha aleo ranga anatina anao a asa aloha raha hoe ho tadidinao a asa tadidinao ve azao noroanta manao ao noroanta tsy tadidinao ve a salama ianao oe ary totaitra ianao nary sady nary ve ianao azafady fa varina be a manahoana ianao noroanta faly be a mahitanao indray ay ary efa ela no nitazananao teo nge mariny noroanta manina ho ianao miavinavinao ohatran'izao hoe ina vaovao anao tsy zany ry nary fa mbola maika sady mbola hikarakara ny vadiko efa sotao ny sakafony ka vadiko e tsy hitanao anga raha misehako teo iny e tsy hitako tsy alohaaloha andefa mbola be asa any an-trango a sady manahirana koa nefa vambahoaka e noroanta eny ary afelako ianao andefa mba mianga fotoana foy aminao fotsiny ahy omeo 10 minitra mba iresantsika itsy aminitsy toeram-pisakafanana itsy sa ahoana noroanta zay mo hoe mingavo mo eny ary eny fa tsy atao ela loatra za mbola maika eno a nanaiky any lah noroantana dia totsy sazoko azy ary mijery sy mandinika be izy a za koa aloha nianjaika tsara koa e na dia hoe tsy miravaka volamena be azy atetako dia lehilahy tsara taresy napotika vehivavy maro a ary tena zazana be zany noroanty zany gamba mahatsiaro andreo fotoana zay niarahanay fa manao hainao ny tsy miteny tsy volona fa variana mandinika mandinika anao hoe tsy niova firy ianao ka zany fa raha niova ianao dia mino hafa tsy ho tadidiko mihitsy aiza mariny ono a inona no zava-pisoritianao ranomboankazo ihany ka ay zao aleo ary aloha karakana vetivety anao noroanta na dia zay fotoana tsy nionan'izay ihany aza ve dia misaotra e eny ary dia zao noroanta mila miresakitsika ono a tadidinao ve ny fahiny eny mifangatitsika fa nosoparan'ny elan'elatany sy ny fianarana fa inona ny tianao atongavany noroanta ka to iringy ianao zany tsy niova mihitsy ianao misaotra nary a eny e efa tantara ela be zany ianao aza moa tsy nanoratra amiko tsoniko eny ekeko zany disy tokoa fa zay rambe tamin'ny fianarany zay no antony fa ankehitriny dia te hanondra zay tsy vitako taminao a tena mariny e fa ahoana koa ary zato ianao maninona zany efa manambady zany ve ary aiza ny peratrory noroanta angamo tsy maintsy manao perabolamena vo atao hoe manambady
mety mba nampiremiko tany an-trano za tsy mino an'izany za tsy mahafoy anao zay za tsy mahafoy anao zay aloha nitsapako sy hitako atr'izay dia ono a firy zany zanaka-roro tsy mbola miteraka zahay ay io ary to nivatampoka nyendrikao sa asa nefa to tsy naposy ny fety fantena napetrako ty sa efa bivoka ve izy mbola nanjanaka zahay erinary a iny fa zao avy aleo aloha zany resaka zany efa nazavaiko anao rehefa manambady a fa ono a nakaiza tokoa reny namantsika taloha reny ry kaloy ry filamatra sinsisy za noroanta tsy anaova resaka zany mihitsy te hiaraka aminao indray tia merina ny fiainantsika fahiny ary tsy resaka tsotra izy ty fa tena vonina ho lasatra aminy hoe anambady anao ahoana tsara hoe rinary anambady olona efa manambady ve tsy mino amin'izany ary noroanta mbola mahatsiaro ny fiarahantsika fahiny angy mbola taditoka avokoa ny teny mpitiavana izay mifampisarantsika noroanto fa inona nge no asanao raha tsy mahadiso hoe mikarakara taratasy momba ny olona apatrida fa ino zany zany apatrida zany dia olona tsy manana zoam-pirenena na antsoina koa hoe tsy manatsata dia zay ny asako tsy manana nationalité koa zany no azo ilazana azy zay indrindra dia ono maro be ve zany eto Madagasikara tena marobe tokoa ary maneran-tany aza dia mahatratra 3 tapitrisa anatina firenena 10 monja tena tsy amposiko misy an'izany misy nge eto ohatra tena marobe mihitsy zany ireo olona efa nony ela be teto manana fiaviana arabo karana komoriana ireo metisy malagasy sy ny sisa fa nahoana ny mahatonga azy hoe apatride ka ireo olona ireo dia tsy eken'ny fanjakana malagasy ho teratany eto nefa raha ny karana ohatra dia efa tamin'ny taona 710 tany hoany ny tonga teto ny razambean'izy ireo zany ao mahajanga izao dia misy fasana karana izay dia misy daty hoe 710 no nandevenana ilay olona tao zany milevina eto zareo mandray ny tena ny tony zanaka tianosy ty mihitsy ny razambeany zany dia efa teto hatramin'izay dia rehefa maty koa izy dia hoe tsy alefa hoe any Inde akoho fa dia eto no milevina sarotra be ho azy ireo zany ny andray hoe taizany ny aviny satria tsy niverina tantsony izy maro amin'izy ireo zany tsy mahalala hoe firenena hafa koatra amin'ny Madagasikara satria dia tsy mbola nivoaka tany verany mihitsy nge nefa ve tsy ekenao zanaka tianosy ty ka zay indrindra tsy mahazo taratasy fizakana zoam-pirenena tsy manatsada apatrida filazana azy daholo zany noroanta tena tsara kosa zany asanao zany zany ve manome zo ny olona tsy manana zo tsy hitanao hoe asa soa ve zany asa soa ianao iny fa raha ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny aloha dia mbola manany sarotra mihitsy zany hoe fanajana ny zon'olombelona zany vahoana ka na ny lalàna atao iantoka ny fitovian-jo eto amin'ny samy olona zany dia manavakavaka ny eto amintsika manavakavaka ve ny malagasy tsotra izao tena manavakavaka tokoa indrindra ny volon-koditra ny endrika ny anarana ny firazanana mampalahelo daholo zany nefa raha mandinika ny sotaovina malagasy tsika dia tena hoe malaza manam-pahendrena nge ho zany malagasy zany way mba isaka ianao hoe karana ary ahoana le fitenin'ny sasany hoe teratany karana ka diso be zany diso be zany satria tsy misy hoe firenena karana nge ko nahoana moa ny olazaina hoe teratany karana dia tena varina mijery ianao mahafatifaty areny mahitanao mirisaka zay indray ianao tena manjy anao noroata ono rovinangiano mamangy ianao aza mamangy azany ianao ka so hita mivady keo ka zay so hitanao fa tsy nitany ane faty fa mivavam-bahoaka noroata dia tsy mahazo minamina aminao koa ve fa inaka ianao sany vadinao lehibe ako izy karakara momba ny nationalité ny asany sefiko zany izy fa aza mifamagivangy zany ka manahirana zay aloha fa andeha fa veloma ianao ka ay velomaro noroanty marakiso tia naraka azy nefa tsy te hitanao koa fa lehilahy ny tena avy aloha izy anjony lalany
manantena fa mbola misy voareny ihany ny teny izay natsipoko taniny teo na dia fandavana zalohany io no nasitry ny ady eo raha misy ny adalako olombelona toko aokaneba ny fafako eovaio zavatso ndry fa manino ny tenao anaka to manjombonjombona be zany ka tsy manino ary mama mbola beasa be koa dia zao vao tafody misy mahazo anao mihitsy kefa miteny aminao fa tsisy andraso aloha vadika indray ny resaka mba roviana moa ty zanako lahatiny mba hanana tokantrano e sy aleoko aloha célibatera ihany ka ina moa mamaky amin'izany e ka iza ange ty anaka efa antitra be mba te hitaiza zafy kely ange ahy mamao koa mafimetsy okalory mamao tsy miditra amin'izany ny lohako izao aleo aloha hiditra internet fa tsy mandreraka koa nareo hoay ary tona maly le kialaka ny andafy hoay ho avy ty madagasikara hoe aleo fakina ny soratra napetra anaty hoe bonjour nary ho avy ny an-tanydrasa na ka mba azonao tsenena ve iny vato tena matotra be tapaka ny hevitro fa hitsidika ny tanydrasako malalako aho nefa raha ny tena marina dia ianao aloha no tiako tsy diana any sa ahoana mino aho fa tsy anairana anao ny mba ho namako any mandritra ny fipetrahako any Madagasikara Ludmila kelinao wow ary tena hoavy teo kala ratsy iny Ludmila izy aloha tsy ratsy manja be sady toy ny saripakolo mihitsy ndraiky ty volony oloolo ngitangita zaka ny lahiry narikely nefa za ohatra miraiky-po be amin'ny kalan'oroanta nefa izy za moa efa manambady velako any rangah iny ny bantiko nge tsy bokery taony ny vehivavy zao betsaka no lehilahy ka nahoana moano lasa saina amin'ny kalan'oroanta iny fa za ko ve adaly olona namana fotsiny nge Ludmila fa tsy hoe inona kory tena miredidedy be lahatirynary tsy androko ny fakahita aminary dobodoboka be zany foky zany na dia hoe ifandray tanana amin'ny fotsiny aza ahoana ary ny atao iseho falifaly be ve za sa hanao miavonavona sa no tsy taitra fa handinika azy tsara roa andro sisa zany dia andeha ho amin'ny Madagasikara hanao ahoana re fandraisana any hanao ahoana koa ny fiampiarabana ny fianakaviana any ndry Madagasikara keliko tiako ery ary rasasana ianao ry Ludmila tena vonona tokoa zany ianao tia no amin'ny Madagasikara vonona ary François raha mba fantatrao zany hoe hiverina any amin'ny tanindrazako zany eny aminao mety sy sapanao satria ianao any teto amin'ny tanindrazanao foany fa hoa toy ny atao anaty koa toy ny momba ny tanindrazako sy ny fahantrany aiza koa mariny tena fifaliana ho any manome fanomezana andreo ankizy malagasy matsapa hoe iray aminy rehefa manome fanampiana azy hitanao amiko dia zay tianao zay safidinao foana no keko fa za tsy afaka miteny be hoe ahoana na ahoana satria tany mbola tsy hitako koa nie zany ary tsy haiko raha teo zany Madagasikara zany eny tsy hainao zay mihitsy za aloha velao anao asa sy tsinjony tanindrazako kosa ka eny ary fa ny zavatra sarobidy amiko sy zava-dehibe amiko Ludmila keliko dia zao dia hoe olona afaka ianao azonao mariny zany François tadidio ninona ataonao dia tsarovy hatrany fa ny fahafahana zany hoe liberté dia zava-dehibe lavidy io ary sarobidy sady saropady
tsapako izany François nanotaizana teto Kanada any dia tena feno fanajana ny fahafahana tokoa e. ka eo indrindra manko sika izao henoko fa mbola sarotra sy mitovy amin'ireo firenena arabo ny tsy fanajan'ny Madagasikara ny son'olombelona maninona tsara zany mitovy amin'ireo firenena arabo hoe ny tsy fanajan'ny Madagasikara ny zon'olombelona enona e mbola be ireo zon'olombelona izay efa nankataovan'ny firenena hafa indrindra amin'ny resaka nationalité fa i Madagasikara rery ny tsy firenena arabo mbola tsy manaja n'izany koa fanaratsiana Madagasikara zany François izay aloha ny henoko e ny malagasy iny ka olona tsara fanahy ihany e ny malagasy a olona manaja fihavanana vakeo angeny io abolana malagasy fa ny japonais aza manaiky any amin'ny fahaizana fahendreny tsy mariny zany tsy mariny zany hoe fantsahana zon'olombelona zany lainga mibetsaka eran-tany samy manana tsy fanajana avokoa ange tsy a so mety safy be mantsana ny fahitanao azy fa nyreko indrindra dia eo amin'ny resaka nationalité ho ny tena tsy voaja fa iny kanadiana namako no nanamafy an'izany ary narahako tamin'ny internet dia tena marina tokoa le izy vao miteny ianao hoe vahiny a dia efa mailo a kanto ho an'ny tanindrazako hoe efa mivoatra Madagasikara François toa hoe anisan'ireo firenena 7 any sisa tsy mamela ny reny amindra tsy misy fipetra ny zon'm-pirenena amin'izany no Madagasikara nefa raha zoina dia saika tany arabo avokoa no akapiazan'ireo ahoana tsara zany eno tsara re ohatra zao hoe ny vehivavy a dia tsy afaka mampita amin'ny fantana ny zon'm-pirenena amin'ny zanany raha ohatra ka manambady ara-dalàna lehilahy vahiny izy nefa ve ka niteraka n'ilay zaza ilay vehivavy zany mihitsy e zany hoe hitan'izao tontolo izao fa nitondra voka ny zanany nefa ve dia tsy afaka mamindra ny nationalité any izy eno a fa mbola misy avakoa aza hoe ny vehivavy malagasy dia tsy afaka mitondra zon'm-pirenena roa fa raha vao manambady vahiny ka mahazo ny zon'm-pirenena vadiny dia very ny maha-malagasy azy andray kosa ny lehilahy malagasy manambady vahiny anefa tsy mba miatra amin'ny velively mihitsy zany tsy azoko zany hoe raha lehilahy zany manambady vahiny dia afaka manana nationalité roa fa raha vehivavy dia tsy mahazo zay indrindra tsy mitovy ny zo omena ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny Madagasikara voaitsaka tsotrao zany ny zon'ny vehivavy andray soa ihany aloha fa sarotra be ho amin'ny fanjakana ny manara-maso an'izany fa raha tsy zany dia efa maro ireo vehivavy malagasy miverosoa ary tena gaga be a maheno an'izany a zany ve fa ono a tena azonao antoka ve zany zavatra teneninao zany sa hoe fititsitiam-pandefa ho any amin'ny tanindrazako tsy a za dia manome anao zo malalaka isafidy izay ataonao sy andeha amin'izay toerana tianao ale manome anao ny zavatra heniko ao satria nanara-maso akaiky momba io firenenao eo vao nyteny ianao hoe ho an'ny Madagasikara zany ve ny vehivavy malagasy koa neny tsy afaka mamindra ny zon'm-pireneny amin'ny vadiny nefa ny lehilahy malagasy afaka manao an'izany tsara fa ahoana koa ary ny mahatonga an'izany eno tsara ary ah satria ny lalàna momba ny zon'm-pirenena malagasy dia taraiky be sy tsy nisy fanavaozana efa tamin'ny fotoana nazonareo ny fahaleovan-tena ane zany no natao e ory François efa ela be ny Madagasikara ny nahazo fahaleovan-tena e ka zany ane no ilazakanao hoe mila mitandrina ihany ianao raha ho any amin'ny tany tsy dia manaja ny zon'olombelona araka ny tena izy zany e fa ahoana ka ny tanindrazako ny ivaivainao e tsy a tsy manivaiva fa miteny anao fotsiny ane hoe zay ny zava-misy e fa nga ianao raha vazaha mipetraka eto Kanada dia miseho anao hoe olo mandrosoka manao ny any amin'ny tanindrazako hoe tsinitsinina niovy ianao zany ry lidimila fa maninona ianao nohatra ny manjary moratezitra toy zany e tsy tezitra e malahelo ny tanindrazako a François zao no izy lidimila tsy manahaka nanao amin'izay tianao atao a tady ty fotsiny fa tany tsy dia manana fandriam-palema ny firenena io ka mitandrema tsara eny e misaotra anao ny teny an'izany fa za koa ange olona afaka any amin'ny taniko e tanindrazako ia taminao io noho izany aza idirana lalina eny e omena lalana ary ianao e nefa lidimila tiako ambara fotsiny dia tianao a enona dia hoe tera-tany tsy ray amin'ny tanindrazanao azy a dia tsaroa fa tianao hatrany fantatro fa tia ianao e nefa mbola tsy ny vonina itian'izan'izany ny foko e
François mbola voadimy ambyroapolo taona ny ahy efa ampitaona zany mbola manana fiainana manoloana sa ianao angamba mitady anapaka amin'ny fahafahako sady ve tsy kosy tsy zandry ludimila fa rehefa ty de miaro de tiako arovana ianao so sanatria misy maninona any ka ai ka isika ene de mpinamana trany aleo zay ka eny eo foana na inona mahazo anao any na inona de za le namana meno anao mizara izay mba torolalana kely azoko menanao mba ahasoanao re zay mihitsy za koa de namanao eo foana afaka mifampiresaka amin'ny internet sika ha eny so ihany fa efa mandrosa ny teknôlôjia mahalailo anao ary ludimila tsy haiko izay mety azo anao any zato ianao de finaritra sy matoko teny ery nefa ny tanindrazanao de malaza fa tany tsy misy fandrimpahalemana sady tsy manaja ny son'olombelona François aleo ahody ry François ay aleo ana be vonintandrazako ny fotoana ny anarako taty apita efa ampy aleo mba ho any amin'ny Madagasikara ko amin'izay misy miantso zany allo iny tompoko ye voraiko tokoa le taratasy nalefanareo aka mbola ho any Madagasikara aloha de hieritreritra avela hoa mba hieritreritra de omeko anareo tsy hoela ny valiny iny tompoko misotra tompoko mahaleloan'oloanta zany mahagaga fa ny saiko zao tsy mety manaiky fa tsisy vehivavy nanentina teo amin'ny fiainako afa-tsy noroanta tsaroko sy mitamberinao an-tsaiko ny fiarahana efa iny fony izay mbola mpiana teny amin'ny anjerimanontolo ndre za tokoa no sakaizany diny tsy foiny to miverina tao an-tsaiko ny fitiavany ahy to mitamberinao an-dohako ny sankisankiny sy ny voadinay odory nefa ankehitriny manambady ny roanta atsia anatin'azy ary hiezaka ny resaka amin'ny tsara anaty ady mazava fa eny mino fa mbola tiny mino fa tompotsy fotsiny no iarahan'ny roanta amin'izany lehilahy zany mato tsy mbola niteraka izy matokoa izy tsy manana peratra mino fa mbola ao anatin'ny heritreriny azy tovolasaza sy ty azy hatrizay aleo ho any aminy resaka aminy lasilo iantsoko izy allo noroanta na reny aky aza tapahany iny antsoko fa tsy resaka fitiavana ntsony ahy mariny zao noroanta zao kia hitanao misy an'le zaniko vaviny ikala fanja re tonga eto Antananarivo ka ono mba afaka ve anao mba manorotoro azy andreo mpivarotra fitafiana zay tsy fantany loatra indriko manko tena menjaka tokoa ary mino fa malala an'ireo mpivarotra manana fitafiana mendrika ho an'ny fanja rovina nefa zany renary zany manana fandaram-potoana izay ihany raha mety de raha pitso marainy eo analakely ny fotoana iny fa tonga ny fiara misy anoroanta ohatray marina ary to fiara tena tsara talehibe zany entiny zany ary iza koa rangabe fantota eo akaikiny io ve ny fadinoroanta lasilo etazanina tsara iny fa nyfotona fiara le rangabe aleo aloha difo manampiny eny ahy andray ary tena lehilahy fa tena zokony be tokoa maro tsy efa eny amin'ny valompiapolo taona ano any ary tamin'ny fihetsika zareo fa tena mifakaty tokory zareo zany mofa tsy toy ireny mpivady vao reny mihitsy angamba izy zany rehefa atao ny tombatombany de tanora tokoa ianoro no roanta eo anatrehan'io rangabe io tahaka ny zanany vavy tena marary ny haiko ka aloha tsy heveriny zany rehetrarehetra zany lehilahy azo lazaina fa manana ny maizy azy ty miaraka aminao tiry ny roanta mety koa moa le hoe sefinareo
eny e tazako sy voamarika amin'ny fitafiany lafa vetsy ny volamenana zany zay mamirapiratra ny amin'ny tanàny sy ny tedany sany ateratera taozany mila tokoa fa manana petsaka an'la tadavanylalala isan'andro izy ary iriariany mihitsy zany jereo ty fihetsiny de toirin'ny lehilahy be resaka sy nitantaranao ny falamatana zao tontolo zao rony asa nefa fa raha ny fahitako azy de tsy tahaka lehilahy tsotsotra tsy mpanao tetikadindray ny be jofo ka mitanisa hatramin'izay tsotra teraky fa ny amo zay vitako ihany no ambarako dify aby fa aleo aloha anatina norata amin'izay manao noroanta ono a iny lasa de iny ve le vadinao ie manahoany ianao iny izy iny fa ono a aizy fanjy zany solony fa tsy afaka izy de everitony hoe ifanja anga fa zany de aloha andeka za mbola misy zavatra be lehibe atokony ampiasana tsiry noroanta mba afaka miresaka amin'novy ahy resaka vetivety fotsiny inge eny ary ataovy zay resaka ao ariko zao noroanta teny tsotra fotsiny no lazako ianao tsy andesy lahatra aminao ahy tsy teny anao aho hoe tiavo ah ianao raha teo efa manana ny olo tianao sady hitako sambatra anao miaraka aminy fa zao ohatsy ny tiako ambara aminao hoe tianao ah tsy afaka atao tsaiko ny fotoana zay ny raha ntsika tsy mety adiniko fa ianao rery ihany no any vehivavy tena tiako sy nalalako fitiavana ko ny lozanao nanadino a eny e afaka mahita vehivavy be dehibe ah fa saingy zao anefa e tianao a tsy mety miala ao andohako mariny e ekeko fa roa taontsika zay tsy niona satria nandeha ny anara tany frantsa marina fa ianao no nilaza tamiko fa tsy afaka iandry ah za nefa roroanta de tianao foana ka ianao ny tsinona tsy namalitsonora taratasy zay nalefako taminao e nanoratra mail taminao a nanina nitady ianao tsy hitako ianao ko tsy aleoko ve nandray fanapahan-kevitra amin'ny fiainako jereo noroanta ny fiainana aza atao kilalao ny hoavy jereo tsara alao ambony alao ambany fa ny rendrarendra misy fetrany mety samby renao anio nefa ve mahavita ny fiainanao avokoa zay entiny anio inona ny tianao ambary dinio tsara fa za de tianao eny e za aloha tsy manana fiarakatikaty re fa zao kosa mampanantenanao fa manana ny mahizy azy ah satria olona mahavelanao ah amin'ny fiainana mendrika sy feny fanantenana zay no izy velomanao noroanta velomina ary vita hatrany amintsika aleo aloha aitsina Ludmila hainao an'io le fotoana atongavany andrarina ary tena nampiritreritra ny teninao iny Ludmila avy io finika anao tonga soatranorazana ka nanahoana ny di nafinaritra ve e nafinaritra falibe tonga eto Madagasikara zany ndray falibe miainandrivotry Madagasikara tiako ny tandrazako nary a zako faly mandray anao Ludmila tena tafahoana antsika sy anao la de aondre ny teny mamy fanaovantsika irenika enao koa nary ndao ary ndao etiko mitsangatsangana ianao aizany tianao any am'izay tianao atoro ahy ay vaovao eto tanànany ay zao ary andao ianao etika any amin'ny ray aman-dreniko ny reniko moa zany fa dady efa notomandry za koa datako efa notomandry fa mamanko sisany any tsy mba nandrara fandehanako aty aloha dadako e fa maman ndray somary ny salasala izy ny andehanako aty zany e ka ono inona zany tena antondiana eto Madagasikara e karakara taratasy amin'ny mamalagasy ahy satria gasy mantsy maman otry fangamo ianao mila miarakara taratasy ndraika otra manana nationalité canadienne fa tsy maintsy karakaraina koa mamalagasy zany zany ina de hoe teraka sy lehibe tany andafy aza de nampianarin'ny maman any ny teny malagasy sy ny fomba malagasy rehetra zay zany mahatonga anao tonga eto Madagasikara zay indrindra mahatsapa hoe
ataona tokoa ato a ny asin'ny tanindrazako. tsara be dia ahoana nataonao zany ka? Mieritreritra atra izay a fa hoe mizaka zom-pirenena malagasy avy hatrany satria za zanaka metisy malagasy. Kanjo nisy namako izay laza tamiko fa tokony angataka an'izany ony a dia izay zany natongavako aty. Zany re Ludmila dia gasy ray gasy reny. Nary tiako ty tanindrazantsika ty. Eny tena tiako sy mamiko e. mahafinaritra be. Hitanao mahita an'ireo malagasy sahirana amin'ny télé sy internet a fony za mbola tany Canada e dia malahelo a. Tena malahelo a ohatrany hoe teanao izay vitako azy a nefa nazazany tsy teratany akory dia ahoana no azoko atao azy ireo moa. Tsara be le tanjona fa inona ka intianao atao? Be dia be ohatra mitondra vahaolana arak'izay azoko atao e. zao are zao ndao hoe ianao hoentika mikarakara taratasy mikasy alanitra pitso. Tsy zany fa misy an'le vehivavy fantatro izay manko tena asany mihitsy io resaka nationalité io. Sotra rerinary a mafinaritra be zany. fa nondraso aloha fa ono ahy ina loatra no antony andraramamanao anao tsaka ty Madagasikara? Satria ho ny tany tsy ampifandripalemany nefa araky ny ahenoko an'izany vao maika mirehitra ny ampipoky dia tia navitra ny fireneko ahy eo koa le hoe voahilikilika nyzony vehivavy eto Madagasikara dia izany no tiako jerena mihitsy hoe aiza ho aiza. Efa tsy misy azany aty fa i maman anareo koa zany nefa tena zatra fiainana any andafy any. afaka didy aminao ary tanindrazako noforoniny nieja nototosainy Ulika Andriamanantena fandray feo Antonio Diadra Samuelson. Madame Noroanta mpikarakara taratasy mikasy ny fizakana so-pirenena. Salama ianao madame? Salama. Izy kosa namako Ludmila avy any apita mba mila ny fanampianao e. Ary toinary tondra vehivavy aty ampiasako totaka ny gazy to ohatra metisa vazaha zany dia izesy tangamba inary hoe na sipa vazaha. Miarabanareo tompoko. Miarabanao madame. Kasika an'le fikarakarana taratasy fizakana zo-pirenena no antondiako eto e. Eny tompoko asana indrindra izay avy tsaka mipetraha ianao madame. Ya misaotra tompoko. Ya Reo zany nareo amin'ny raha vavy izany tsara. Tena mbola inoroanta ihany mbola tiako nefa noroanta efa lasa niaby esola. Madame Noroanta mba torotoroy azy ny tokony ataony momba ny fikarakarana an'le taratasy momba ny fizakana so-pirenena malagasy re. asakio fa aza manahy misaotra. Eny ary fa azavaiko anao zany ny fandehany ino tompoko? tsorina aloha fa ny lalàna malagasy momba ny fizakana zo-pirenena na ny nationalité malagasy zany dia somary efa tranainy ihany satria tamin'ny taona nazahoantsika fahaleovatina. Efa tamin'ny impolo-sivinjato sy arivo ve? Zay indrindra tompoko tena tsy nisy fanavozana mihitsy any izy io e. Kanefa nefa mivoatra be ny toe-javatra sy ny fiainan'ny olona inona dia ny teknôlôjia aza. Mariny zany voalazanao zany fa ny eto Madagasikara zany resahantsika tena tsy mbola nisy fanamboakana ary tsy nisy fanavozana hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia ahoana zany re olona tsy manana taratasy hatramin'izay ka efa ho 5 taona lasa nge zany eny e marina tokoa efa lalàna eo efa 5 taona lasa mbola miatra eto Madagasikara momba ny nationalité io. Dia nanjary nanaranaka ny tsy fananana nationalité na fizakana zo-pirenena. Zay nanjary nanaranaka ny tsy fananana nationalité satria efa nisy tsy nanana dia nanambady ireo dia niteraka ireo dia nanjary toy ny arety mifindra ilay izy dia nitany amin'ny taranaka tany mifindra tany daholo le tsy fananana le taratasy. Ka honao madama azafady inona zany ny vahaolana? Hatreto aloha dia ny fanarahana ny lalàna no ataonay fa ny vahaolana tena manafaka azy dia ny fanavozany fanjakana ny lalàna mikasika io fizakana ny zo-pirenena malagasy io na hoe ny nationalité moa zany nitetika resahana. Zany hoe raha azo tsara zany ry madame Noroanta dia hoe
ny mpanao lalàna sy ny fitondram-panjakana zany mila manavao manokana io lalàna momba ny nationalité io zay indrindra sady efa misetsika lehibe zao a miaraka amin'ny firenena mikambana tarian'ny UNHCR anafoanana indrindra zany hoe tsy fananana taratasy zany satria maro be loatra ny olona eto ambony tany a no hiarana zany hoe tsy manana taratasy zany ary ny firenena hafa koa zany de miezaka manafoana io tsy fanana ny olona taratasy nationalité io eny nanomboka tamin'ny taona 4 zao a de efa firenena 12 no efa nanamboatra ny lalàny ny firenena mba ahafahan'ny vehivavy mampita ny zopireneny amin'ny zanany zany zany zao de mbola tsy miatra eto Madagasikara satria ny atsika malagasy araka ny voalazako anareo teo a de tsy nasiana fanavozana mihitsy Madagasikara tanindrazako andray tena malahelo loatra marina avokoa zany voalazan'ny François tamiko tena marina ary azo atao tsara zany manavitra andreo olona apatrida ahazo taratasy ara-dalàna ya azo atao tsara ka efa betsaka anie ny olona nahazo taratasy ara-dalàna e any ampitany zao de efa anarivo nyreo apatrida nahazo taratasy fizakana ny zopirenena raha azoko tsara de anisan'ny tsy fanajana ny zony vehivavy io resaka apatrida io a voalazanao tsy fanajana ny zony vehivavy mihitsy koa io eny efa na izany ka misy lehilahy koa zany a apatrida tsy voaja koa ny zoany fa ny mampalahelo indrindra hoe ianareo a de ny ankizy fa ahoana ny ankizy ny mampalahelo anga misy ankizy apatrida tsy manana nationalité koa zay indrindra hoa eritrereto a fa nyre apatelondreo apatrida na olona tsy manana taratasy fizakana ny zopirenena de ankizy avokoa mahontsy izy zany a mbola kely izy ireo de efa manana olana ny fiainany manana olana ho fanavakavahana tsy afaka mianatra tsy afaka hotafita ohatry ny olona rehetra akoatra izay moa de eo ihany koa ny tsindry azo lena vokatry ny tsy fananana taratasy mampalahelo zany Noroanta misotranao nanome fanazavana mino aho fa azo ny lidimila tsara avokoa zany rehetra voalaza teo zany ie misaotra indrindra madama nanazavanyizay rehetrarehetra zay a misaotra to eny tsisy fisaoranareo aka fa asako ange zany misaotra tena hita vehivavy sahady ianao rinary ohatrany sarom-piaro be zany koa zany Ludmila ary tena enjana be le fandeha ny resaka apatrida resatsika teo ono a sao de tokony omena cadeau kely Noroanta sa mba mety hoe vitany any taratasinao io e sa ahoana tsy azoko ka omena cadeau ahoana so mba mety mahafaly azy de hojereny manokana re azafady nary a sanatria zany fanamboarana sy fanaovana fanomezana kely isaky ny mihetsika zany mihitsy no mahasimba ny toetsany eto Madagasikara zany ve tsy manaiky an'izany aka risoriso zany ary fady any any Canada sady mampisozona zay miana aminy koa le manao aferafera sy risoriso ka tsy avy ety amiko ny atongavany ozona ho an'ny olona tena oky tsy mariny eny ary fa fanamariana kely hoe to afafo amin'ny fijerin'le madama Noroanta zany ve marina tsitsika Ludmila ny asa tapiaro Noroanta nefa inona moa no mahasary-piaro azy angamo izy ino ny tsy efa manambady sa manatsipa fotsiny ve asa ka zoko ngery Ludmila nareo vehivavy tonoko nge tsy hita be ny any fa zao ahy andatsika mba tsy tiandrinoko any ambony mangy mety aminao ndao ary maman misy olona tiako mba aseho anao rea olo izy zany anaka olona namako rea vehivavy namako avy any an-dafy zay any izy de mba tiako aseho anareo mba mamangy aty re ozay ka hatrizay tsy nisy naseho aka zao vao hoe ampiseho isy sa hoe vehivavy avy any an-dafiny reny nanaitra anao ka ianao ihany no laza tamiko fa tokony nananamana am'izay ahy de mba hito nananama ianao de zay reny ataonao eto ary jereny eno fa ono sao de ron'le vehivavy ningetsangetsana sy miseho azo zavatra ronontsosa ary zany fa ahoana no afafataka an'izany fa maliny maman satria nahita olona mendrika anao kokoa anaka mendrika ahoana mendrika anao
anga zany mbola fomby na fomba na tsy fomba tsy maninona zay filazanao azy fa ny olona mifanenaky sendrasendra tsy azo antoka ary ny fomba ny tolotaloha azy amitiako hoe maninona indray hoe atambatra ny ankizy samy efa mpanan-karena no mivady de manambatra arena sy fitiavana Andray? Tsy misaraka zany fa tsy tiako zany mama ka tsy enonao kory nge niteniko ka tsy tiako zany oa tsy misaraka zany fa mifanaja sy mifankatiry kary mama fa mahasorena mihitsy zany a zany vehivavy zany ve de fantatrao fa mitovy fitiavana amiko korika zany eritreretiny sainao zany eny tsy mila mitovy amin'ny fitiavanao izy ohatry sady mitovy amintsika nge ny karazany ny fisaina ny fiaviny fa iza kosa aloha tsy hitondranao vehivavy sambotsamborona tany amin'ny teknôlôjia vaovao taninao any vahoana ka angamo za jamba tsy mahita anao mitokelaka sady misinanika mifampiresaka amin'ny isaky ny sabotsy eo amin'ny internet hitako daholo ngeleny hitako tena mahavarinanao mihitsy io internetinao io ary efa eniko fa vehivavy azonao tao amin'ny internet nge izy io za mahafantatra an'izany eno ekeko zany ale tsy avenina fa zay tokoa no marina ka hoana ny evitrao tonga de valiko hoe tsy mety aminao mama mangina fa mandreraka fa baraka eny olona mihitsy marina nyterinao zany marina tsy eny ledy milasa mba mamanao zany tena menatra marina miarabanao topoka miarabanao raha matoa ka inona ny vaovaonao tsy de misy ambara topoka fa mitsidika anao ka ary ianao zany le tovivavy vazaha avy aiza moa ny firazananareo anaka zay ve avy any vipeno zahay ka malagasy eny metisy malagasy voipeno tsy malagasy anganareo iza no anaran'ny ray aman-dreninao malagasy ka eny metisy Alexandre Sanchez ny papago canadien izy ary voahirana velotsary mamako ary tsy mitovy firazanana aminay nge zany nareo fangamo rehefa tsy hoe malagasy de ray ihany ray ahoana ianao azane tsy gasy tanteraky ny tarenao ny volonao de metisy ianao misy samy malagasy ray sy reny aza misy manahirana ka maika ave fa hoe ray vazaha tsy azoko tompoko inona ny tianao atongavana ka ny razana ny poiranao ange vazaha eny marina zany hoe misy raha vazaha fa sarotra nga zany eny anaka sarotra de sarotra aminay ny miray olona hafafoko fa zahay samy mitovy ihany ny tokony hiaraka mpanavakavaka ve malagasy zany ve tsy fanavaka vaham-bolokoditra tsy haiko zany tsy haiko aloha tsy rariny kosa zany ono avadika indray ny resaka ary inona ny finoanareo finoana kristianina ka ny orina tao roma efa 2 taona lasa zay ny anay finoana kristianina voany fironina fa tsy maintsy manaraka ny finoanay ko rehefa miaraka amin'ny zanakay zany ny fombanay angaty zo fototra sady zon'olombelona ny fanajana ny finoana ny viny ka izany no izy zany ny ety ny lany lohan'ny vavy zany ny fombanay eto Madagasikara azafady fa tena tsy ara-dalàna zany ka raha olona mpivavaka marina ianao de manaja ny ason'olombelona ary zany de manomboka ny fanajana ny zony satria zo fototra ho ihany fanajana ny finoana ka izany no izy manjary misaraka raha tsy ray finoana tena mialatsiny aminao fa diso zany tena diso tanteraky malala olona maro amantsy samy manaja ny finoana fa mifankaty zavatra hafa mihitsy ny mampisaraka azy fa tsy misy idiran'ny finoana ohatra hoe le olona mihitsy no efa tsy mifanara-tsaina hatramin'izay ka tokony anarabady ene fangamo rehefa hoe vehivavy de tsy maintsy manaraka foany aleo andeha amin'ny fanapahan-kevina izy fa tsy terenaka ny fomba ny malagasy rehetra aty de tsy maintsy manaraka ny lany vavy mazava aminao lazaiko anao aloha fa tsy azo terena amin'izany ny olona indrindra moa fa ny vehivavy
mitaizany ara-moralin'ny olona iray ny finoany sady fifandraisana am'le nahary sy nitaizaina azy tsy azo alana amin'ny finoana ny viny ny olona satria manana zo ny olona rehetra de hoe rehefa anambady izy zany de tsy maintsy terena resaka finoany zany de an'olombelona sy zay inony ka raha ho azy ao de kristianina avitrao anga fanahiko raha tapahanao tahaka zany ny finoako zany no izy raha matoa ty a zany no ty aminay tsy rariny zany tompoko tena tsy rariny satria tsy avitrao ny fanahin'olombelona sy ny fifankatiavany tamin'andriamanitra ninony ka sao mba tsy fantatrao ary raha matoa fa mpitarika fiangonana ange no asako nandimbiny raiko aho tamin'io asa io fiangonana vao ny forononay io ary raha ohatra ka tsy mahatarika any akohonako a de ahoana kosa ary ny fijerin'ny olona sy ny vavam-bahoaka ka ny anareo zany vavam-bahoaka ny tena jerena fa tsy nizon'ny olona sy ny maizy azy zany no izy tsirarony kosa zay no izy mama inona koa ny anao zay efa fomba efa lany daty zany teritery zany za manokana raha manambady a de atsaiky ny finoany vadiko ary tsy azo niza terena izy fa efa mitovizo zao ny lasi ny vavy nary ampy kosa angampo zay resaka teo zay ampy hitarafako ny fomba fisainy eto Madagasikara aleo aloha andefa velomnareo iza koa ny velona aminao Ludmila veloma ary mialatsiny tsy maninona ka zany ve ny fanaovana ny vehivavy etỳ Madagasikara tsy maintsy manaraka finoany lehilahy fa tena samy maty zay mikasikasika finoany zany mariny tena tsy rariny mbola mitamberina atao tsaiko ihany ny tenin'ny François hoe tany tsy manaja zon'olombelona ty tanindrazako ty tsy mety ka aleo aloha adoro andramo célibe reo tatota taratasy fangatahana fizakana zopirenena reto ary to miantso telefôny za aleo aloha andrasana eto ka alo pisokelyko ary iza koa zany resahany zany ary iza koa ko zany lazainy fa pisokely zany andray atsiserikeloko inona ary ny tindry fitanako tôbila sa etiko mitsangatsangana ny Maurice sika roa rery am'izany tsy misy manelingelona tsia takany atamaseva tao paradisa tany tiako akindriko mariny tiako afaza mafilafila kosa moe andray zany ve no ataony leragovy ty to mifampiantso telefônina amina vehivavy ary to hoe mampanatena fiara sy fitsangatsanganana mihitsy ay mampirafy sa fomba ny lehilahy manambola tokoa moa zany ko hasoanao hoe mifampirafesana lakalaka ny ty fiainany ty sao anenenana ny erinandragovo tady tio Andriamatoragovo fa samy mizaka ny valikasa sarany avokoa ny olona rehetra na hoelana oaingana asakasakao io aleo aloha hifatiko amin'ny asa fa zany koa ny antom-pisiko eto oui madso bonjour chef ahoana kia manjamanja foany ndriko ahoana chef reto tota taratasy mikasika ny fangatahana zopirenena malagasy reto tomatotra be aleo aloha hiasa ka momba reto taratasy reto zany no angatahana valiny aminao ity ty de taratasy izay fangatahana vehivavy malagasy anankiray nanambady vahiny izy de vita soratra ara-dalàna izy roa mizaka n'izy pirenena malagasy le raha matoa ny zanany de nitaona ary mangataka ny fizakana ny zopirenena ho an'ny zanany izy mba ho teratany malagasy koa zany io zanany io ny lalàna malagasy nefa de tsy tia alaly zany fa raha vo zanaka vehivavy malagasy amin'ny vahiny teraka ao anatin'ny fanambadiana de tsy avy hatrany de malagasy fa mbola mila manao fangatahana aloha io zazy io aloha de asain'ny fanjakana malagasy mandalo vizity anatin'ny taratasy ilainy zany manao vizity zany de mbola misy taratasy maro angatahana amin'ny ray aman-drenindro mila ny rain'ilay zazany manao ny fangatahana amin'ny fanjakana malagasy
ary tsy maintsy mampiseho certificat de moralité ihany koa izy zany hoe taratasy manaprofo fa tsy nanao eloka ninninna laliny zany zom-pirenen'ilay reny no angatahana dia ny rainy veny tsy maintsy mangataka sy jerena ny maha olomendrika azy ka ilay zasio nefa nentin'ny reny teto amiko teto shefa ay dia ara-dalàna tsara ve ahoana ny fanontania shefa zany ka mila zaza tombombana fa tsy mahazo nationalité malagasy raha olona misy fahasaponany zany ny lalàna tsy zany namorona an'izany a ka izay mihitsy ilay vizity efa nanambara fa manana fahasaponana io zazy io araka ny nahitako anazy dia malemo ny tongony sura fa tsy mahazo zany alefazo taratasy manaraka eny ary ny taratasy manaraka dia vehivavy 5 taona zanaka vehivavy malagasy tamina lehilahy kanadianina saika hoe karakara ny taratasy malagasy azy izy ony efa tsy tafiditra anaty taona ntsony zany a sy tafiditra hoana ka efa 5 taona izy alohan'ny fa 2 taona ihany ane izy no nanana fahafahana nangataka ny zom-pireneniny reniny dia afaka nazo zany zao izy zao ohatran'ny vahiny rehetra mangataka izaka ny zom-pirenena malagasy tsy maintsy mandalo fombafomba maro samy hafa naturalisation ny etsona azy nefa io loha tena sarotra be nefa tena samy teny afa tsy ho tafavoaka mihitsy zany fangatahany zom-pirenena malagasy zany tsy mety zany fangatahana nataon'io tarabe zany voalazanao efa tara efa taona izy 2 taona ihany ny taona farany mety nanana ny vitana azo donc tsisy hevitra raha ny lalàna malagasy ny jereko eto zay ary aloha e misaotranao chef anga chef indray no etsonay manana zavatra io lazainanao koa ay aleo fiteniny amintsika tsy tearaka aminao tsony a lehibe ako ianao manomboka izao mazava angambo zay ay ok ary raha zay ny tianao dia tanterahako raha mba fantatrao mo raha sefo tsy lehilahy mpilalao vehivavy hiala aminao a ataovy mahavitanao koa izay sy mpanao andrako no anta tsy adalainao ka ataonao kilalao no aviny Ludmila tonga ty aminao a hialatsiny momba n'le resaka tamamana iny tsisy ny fahazamanary anary a ono a nanahoana ny fisotra ny taratasinao tamin'le fangatana torohevitra tany amin'ny mpisotro vavandroany nanontany aho hoe ahoana moa le taratasy mikasika ny fizakana zom-pirenena momba aty fa zaho a tena teo malagasy mafy de mafy nefa fanantanterahana zany dia sarotra tokoa dia ahoana ozy izy tsy mora ny fikarakarana taratasy momba ny zom-pirenena to madagasikara ozy fa ahoana tofika e malahelo a kivy a nary a Ludmila lalàna malagasy momba ny zom-pirenena dia manosooso ny zon'olombelona manavakavaka noho ny mahalelana mahavehivavy ary manivaiva reo olona manana fahasembanana fa ahoana no nahatonga anao ilazan'izany fantatrao moa fa lalàna malagasy momba ny zom-pirenena dia efatra nainy be tamin'ny fotoana nazahoantsika fahaleovatena nalaintsika tahaka avy amin'ny lalàna frantsay nefa ny azy azy efa nivoatra sy nanaraka ny toetrandro ny tsika indray dia tavela teo foana hatramin'izao zany ve dia nadika be vahatany zany zay indrindra fa nga mitovy ny tantara fifindramonina taty amintsika sy ny tany aminy e nahoana no atao kopikole be vahatany ka zay ny lazaiko anao hoe mampalahelo koa le fanjanahan-tany sika zao a efa taona 2016 efa misy toejavatra vaovao be da be ka zay mihitsy maro reo olona efa tonga teto efa 10 taona ny maro ny fianakaviany nanontany ny viany razambeny azy a tsy haintsony nefa tsy nahazo ny zom-pirenena malagasy koa izy lasa patrida na tsy manatsata izy reny ka io le ndresanatary amin'ny oroanta hoe nandritra n'izany fotoana izany dia efa mitombo be ny apatrida teto amintsika ie mety mitombo be tokoa satria eto amintsika iny dia ahitana fa mifindrisa-taranaka ny tsy fananana zom-pireneny lalina mihitsy ndray aman-dreniny efa patrida ny zanany mbola patrida ihany koa zay namafisan'le mpisolo vava moa mampalahelo tokoa ary mariako a fa tahaka ny hoe
tsy nandalo teto tany akory any reny olo reny raha ohatra zoiny le apatrida moa zany de tsy mizaka ny zoam-pirenena ka tsy hay hoe teratany inona na aviaiza le olona Ludmila tena zao resantsika izao io resaka apatrida io fa tena azoko tsara tsy nampoziko mihitsy hoe misy en'izany marina fa zao korinary a nitantaran'le avoka tamiko fa misy akizy eo amin'ny 17 taona eo zany hoe tanora ny fijery azy a fa akizy izy eo anatreny lalàna maninona mahay be ony le akizy satria afaka nampianarana tany amin'ny kilasy ambany ary tena mahay mikitikitika ordinateur be mihitsy ho akizy io a tsisy zavatra tsy hainy zany amin'ny resaka hoe ordinateur e nefa patride izy de tsy afaka manao fianarana any pita andray akoatran'izay a tsy afaka manao fianarana eto ihany koa satria raisina ho toy ny vahiny izy ka lafo kokoa ny sara-pianarany any de lasa miafiafy sy miaritra ny mahafeny fotsiny le izy hoe akizy de tena mafy noho ny lehibe ny mahazo azy zay mihitsy za aloha tea navitra ny tanindrazako e de tena teanao zavatra eto a nefa de tena voilikilika ny zoko teratany malagasy rinary a efa impiry moa ny vezivezy de lazaina fa mbola tsy vita ny taratasy tsy haiko hoe inona ny antony tsy nampoziko hoe eto Madagasikara de zany ny zava-misy angaza ihany afaka maly koa de nandeha nakany amin'ny dokotera fa nga ianao tsy salama en forme be fa tsy zany fa tsy maintsy manao visite médicale hono zay teo malagasy ndray ahoana koa zany ka zany ny zavatra misy zany lalàna fa napalahelo aho a de nahita akizy natao visite médicale lamaly zay maninona tsy ino angamba ianao raha ilazako hoe asaina miboridana tanteraka izy andriamanitro de ozy le akizy vavikely eny taona tamin'ireniny hoe neny a menatr'olona ka mbo malala menatra kosa nge izy de ozy ny renina nakotako nazy teo hoe eo fa kely sisy de le zazakely ny tena nahagaga nanontany izy hoe mba azahoana ny zoam-pirenena veriny eny de tsy maintsy miboridana tsy nahateny hoa le reniny na le dokotera za tonga saina koa hoe zoam-pirenena ny eny resahany nefa nahoana izy ny tsy maintsy atao visite médicale sy aboridana zay indrindra mantsy rehefa aveo de nanontany an'le dokotera raha mba fantatrao mantsy ny zavatra navalin'le dokotera de gaga ianao ary tsy ino ozy le dokotera hoe raha mba fantatrao ozy fa ny zaza manana fahasembanana ane ka tsy mahazo zoam-pirenena malagasy na de malagasy zao aza ny reniny ndray tena taitra sy nalahelo ary te hitrotra mafy rinary ko nazatsianao koa sasako Madagasikaro zany ve de rariny misembana maro mety manana fahaizana ane ary anisa fanavakavahana loza tany ane zany mampalelo tokoa ny maheno an'izany Ludmila eny zany ny zava-misy rinary raha zao no izy angamba ody any Canada fa tsy mila anay ty tanindrazako ty Ludmila ty ahitanao fotsiny ary norota de mandala tao fiasanao ary to lasa saina bery norota zany tazany ave ty alavitra ty te hivily anefa aleko mandalo ny fiasany fa tsy tianirana azy nazy mitady anao noroanta manao ny anao noroanta mitady aho enao manao any nary salama tsara fa misaotra zao nary tapaka ny hevitra fa hiala am'le sefina iny izany ve noroanta fa angamo tsy vadinao izy iny tsy vadiko zany iny ka hozy enao manao fotsiny diso nampifilafilanao ny hevitra anavitra ny fiainako aho fa le lampilalao fitily rangabe iny de eny kokoa fa hoe fitianany tomobile ony le sipany zany ve tsy mbola vadiny aho fa miaraka tamin'ny fotsiny fa de ajanoko momba azy ka ianao ve de zoviana am'lela manambola sasany eny miteny aho hoe sasany satria tsy mitovy daholo lela rehetra ka tiragovitiny anisan'ny papirafy nary mamela fa nanao tsinitsinina fitiavanao zay fotsiny angatahako aminao mamindrafo amiko
sady taona ny famindra-po koa moa ty taony ty ka de aleo tsy anananao romoromo a zay nary a veloma noroanta andraso aloha e ahoana avy aty aloha ianao e aza mbola mandeha anao eny marina ny teninao tena taona ny famindra-po tokoa ty taony ty fantary fa tsy izay miseho atsy aroa no lehilahy matotra mila fakafakana tsara fa tsy misoratra eny amin'ny andriny tsirairay ny toetra ratsiny e fa azao no roanta mbola te hilaza aminao foana koa fa tiako ianao zany ve aviniko ianao no roanta za koa tianao nary zany nary jereo izy ty manatona atsika ty le sakaizanao diso hevitra ianao e namako fotsiny Ludmila fa tao amin'ny internet no nifakafantaranay dia nanampy azy fotsiny ary to mifamihana be nary sy noroanta sady mifanoroka fampifakaty ve reto sa ahoany manahoany nareo manahoana Ludmila bonjour araka zao dia nifameriny izay sy noroanta Ludmila mba hainao moa efa niaraka izay fa iny dia nisaraka no nielanelan-taly ary vonina ifankatiandray e mahafinaritra hay ve dia mirary fankatiavana maritra ho anareo roa zany ko misodrabezaka anao Ludmila ahoana azafady madame Noroanta eny ary dia ahoana ny fandehan'le fikarakarana ny taratasiko amin'ny mahamalagasy araka ny voalazan'ny lehibeako a dia ohatran'ny tsy ho azonao hono ny fizakana zom-pirenena malagasy raha ny lalàna misy eto Madagasikara dia marina avokoa zany izay voalazan'ny François tamiko ndrisy ry Madagasikarako fa tany mbola tsy manaja zon'olombelona ianao na dia manana finiavana teanao izay tratry ny heriko amin'ny fahaizako sy ny traikefako anao azy ary Madagasikara malalako dia tsisy azoko atao anao zany ry ilay tanindrazako izay rehariako dia ahoana zany ataonao anaiky an'ilay fangatana nataon'ny gouvernementa canadiana gouvernementa fa inona nataonao anao ka mpianatra mamirapiratra vao mivoaka tamin'ny science politique tany amin'ny université canadiana ny arinary zany moa ary tsy vitan'izay fa major de promotion mihitsy na voalohany tamin'ireo indray ny hira tamiko amin'le notiko zany ny ambony indrindra nazahoako an'io diplôme science politique tany Canada io zany io dia nangataka ny fanjakana canadiana mba hiaso amin'ny gouvernement andry zareo hoe atao mpanolo-tsaina momba ny politika ny fampandrosoany nefa tsy nanome valina satria nokasaiko hoe entina ampandrosoana amin'ny Madagasikara ny fahaizako ankehitriny nefa afanenina amin'ny tanindrazako dia andefa ianao aleoko manasony an'ny canadianny hoekeko ny fangatahana nataony asa ho azy ary dia ilozako ny tetika asako any Madagasikara eto zany dia tsy maintsy hoe veloma ianao ry Gasikara malalako mpitsidika ny fianakaviako eto fa tsy ho ilay Ludmila mikasa ny ampandroso anao veloma fa mbola lavitra ny fampandrosoana anao raha ny zon'olombelona mbola tsy ara-dalàna sy voateritery tsy maintsy teny hoe veloma ry tanindrazako tsy foky fa tena tsy misy azoko atao anao tsy mahagaga ankehitriny ny fahantrana menjady atao aminao tsy misy azoko atao afa-tsy ny mandao anao ndrisy veloma ry tanindrazako tiako afanenina aminao mifarana eto afaka didy aminao ary tanindrazako tantara indray mihainy radio Madagasikara noforoniny ny eja nototosainy Ulika Andriamananteny nofantenana namelona ny tantara ny ony ny eja Aimé ary Ulika Gaston Ralala fandray feo Antonio Diadre Samuelson afaka didy aminao ary tanindrazako